Tsy mambanona ntsony fa voaitsy amin'ny sakafo nandritra ny herinandro. Zay ny zava-misy eo Madagasikara, zay ny fitondrana misy eo. Tsy mambanona ntsony reo fa voaitsy amin'ny sakafo nandritra ny herinandro. Dia hitan'ny karana moa zany dia mitobatobaka amin'izay miliara amin'izao. Mitobatobaka araka ilay lazaiko iny fa ho avy amin'izay izy hampiasa ny volany satria izy mifototra izao rehetrarehetra izao. Efa nampiseho anarana maromaro anareo izay nahaliana anareo fa miasa amin'izay izy amin'izao fotoana izao. Hatrany ambony amin'izao voasesika miliara eo tenantenany sy nomena fahefana, ny tolorana fahefana dia efa samy manangona daholo manomana ny élection présidentielle. Zay nitetika adiny karana hatramin'izay ka hatramin'izao mba hahatonga azy ho sakaizan'ny mpandresy. Zay le izy. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny fitsarana zay neverinareo hoe hitondra fivoarana, hitondra fivana. Ny fitsarana amin'izao manosika amin'ny miaramila hangalatra, hanao perquisition, hamaky tranon'olona. Tsy perquisition ireny tompoko fa fangalarana. Tsy teny zavatra betsaka mba tsy ilazana anao hoe olon'ny pera bleu, fa fangalarana no misy amin'izao fotoana izao. Alaina ny fiaran'olona, alaina bodingerina fotsiny satria hono zany ny perquisition. Tsy document na dossier ny tadiavina fa ny fananana no batainy. Saika mivakiana ny coffre, sa vakiana mihitsy fa rehefa tsy ninona atao dia ny zavatra sy ny fananany ny hafa no nalaina. Za tsy miteny hoe marina na tsy marina ny tompon'ireny anjaran'ny fitsarana mahalala an'izany. Fa raha tsy hitodika kely fotsiny hoe fahafahambaraka ao Madagasikara anie zao le hoe nitory any pera bleu. Nefa ninona ny dossier nentin'le ministra ny fitsarana anareo? Dossier efa voatsara, efa vita fitsarana tamin'ny 2023 no entiny mbola hitoriana indray hony. Zay le hoe sarinady anehoana amintsika malagasy fa miasa izy, fa tadidio tsara mihitsy. Fa raha miteny izy hoe amerina 5 miliara, tadidio tsara mihitsy fa ny volan'ny Madagasikara lasa aty ivelany aty ny efa hatrany amin'ny 100 miliara engany ko tafaveriny 5 miliara aloha. Fa raha mahazo 10-20 miliara fotsiny izy ka 5 miliara ny averiny dia anjarantsika mieritreritra hoe anisa zany le 15 miliara. Za aloha tsy mino hoe izy vola iveriny zany eo Madagasikara, tsisy an'izany eo satria tsy manana fahefana an'izany reo olona reo, fitondrana tsy ara-dalàna io. Dia niverina kely indray amin'le resaka hoe IST, hoe namena IST Rinara Kotomanga. Dia iza no nameny IST? Le franc-maçon premier ministre. Dia iza nefa ny lehiben'ny franc-maçonnerie ao Madagasikara? Le rain-janaka Rinara Kotomanga. Mazava ho azy rehefa franc-maçon ny olona tsy ny firenena no lehibeny fa ny franc-maçonnerie. Mifampiaro ireo. Dia hitantsika tsara fa efa lasa nitsoaka Rinara Kotomanga vao nivoaka ny IST. Fa raha sanatrika hoe efa nisy ny IST ka tavavoaka Rinara Kotomanga dia mila manontany tentsika hoe ay ve tena pasoara be zany io Madagasikara io, afaka miditra sy mivoaka taka ny idiran'ny roplanina anakan-drajoelina tao ihany zany Madagasikara. Mamenatra anie zany roplanina be ngeza be ve dia tsy ho fantatry ny tafika anabakabaka na ny mpiaro ny sisy tany hoe misy roplanina ngeda be tonga, dia mbola nanana fotoana ny andry, dia helikoptera mandeha, dia lasa tafatsoaka rajoelina. Zay le mieritreritra antsika gason'andro. Fa zay ny zava-misy. Raha mbola eo ambanin'ny vahoan'ny franc-maçonnerie Madagasikara dia eo ambanin'ny vahoan'ny frantsay. Ny frantsay no mampiasa ny karana satria fanjanahana vaovao io, ary fanjanahana tena loza lavitra noho ny seho tamin'ny 100 taona lasa, satria tena ny hanina sy ny fiainantsika amin'ny ankapobeny ny fanjakazakan'ny karana ho an-tany efa anazy daholo. Dia anjarantsika amin'izay mieritreritra hoe mbola izy fe ny fivoarana. Miala tsiny ary amin'ny tenanareo fa tsy misy tsony zany. Aza mieritreritra zavatra tsy misy, aza mieritreritra miracle mon ami, tsy misy zany. Rehefa tsy mijoro nareo, rehefa tsy variana mitabataba sy mitehatehaka olona mpiteny ratsy, zany ve ny fivoarana tadiavinareo? Zay olona mpiteny ratsy rehetra taty andafy taty lasa nody amin'ny Madagasikara, dia reny ny te hafanareo. Zestery-nareo manao selfie amina olona mpiteny ratsy fitondran-tena. Zany ve no eritreretiny hoe gasy androso? Ka dia zay no teniko androany hoe tsisy fikatsony io. Zay ny teniko voalohany indrindra tamin'ny ray volana lasa, tsisy fikatsony io. Indrisy mbola voamarina izy zao, fa efa mitobaka ny miliara, ary le olona zay no heverinareo fa masina
le olona lazainareo fa mpivavaka isan'ny mpilalao voalohany eo anatin'ny fandraisana an'le miliaraka dia mampamangy mandra-pioana. Sotra tompoko. Nasaina ianareo dia namaly fanasana dia isaorana indrindra. Izahay izay manatrika anareo eto no antsoina hoe komity miaro ny tolona, KMT amin'ny fanafoizana anazy. Ka ny zavatra nataonay androany ho ampahafantarina ny mpiara-mitolona, ho ampahafantarina ny mpiray tanindrazana ary ho ampahafantarina n'izao tontolo izao dia nitsangana sy nijoro androany ara-pomba ofisialy izany komity miaro ny tolona izany. Ka ny atao androany dia ny fiaonam-be fananganana izany komity izany. Ny tapaka androany moa zany raha eo amin'ny lafin'ny rafitra dia voafidy teto anio ny hopitarika na ny mpandrindra no iantsona azy na ny coordonnateur coordonnatrice national andrindran'izany KMT na ny komity miaro ny tolona izany dia ampanitrena lehibe no ilazana aminareo fa ny tenako raha mpirokotomavo zany no voafidy ny maro andrindra izany. Manarak'izay dia misy ny secrétaire exécutif na ny secrétaire mpanatanteraka dia Andriamatoa Miary Rasolofary John. Ary ny mpitamboly dia misy ny Andriamatoa Livard John Tafita Toussaint no lany hitantana izany fitantanam-bola izany ato anatin'ny komity mandrindra miaro ny tolona. Tany aloha komity mandrindra ny tolona fa androany dia tapaka ao anatin'ny sata mifefa komity miaro ny tolona izany. Dia izay aloha ny fifidianana misy fa mbola maro ireo rafitra izay mbola ho avy fa ho amin'ny androany mba ahafahan'ny komity miaro ny tolona miasa sy mandray andraikitra tanteraka mivantana dia ireo izahay atolotra anareo ampitiavana. Misy le fotoana teto le mena hoe 72 heures dia zay dia efa vonona zany hoe anampin'le teto olona OPAMI dia tonga eto zany zay nanotrona nanampin'ny taxi zay hitanareo ambadika ny taxi dia maro tokoa sasany moa zany eto sasany ary ka amin'izay zany dia tolona raha manana satria fanivanana dia davina fanivana tsany amin'ny fotony ka tokony miala daholo aloha zany zay firongon'ny rehetrarehetra aloha zany ary hitatsika fa tolona raha manana ty mbola tsy tapitra ny tolona raha tsy miala daholo aloha zay mamofokofona rehetrarehetra alabato ka noho zany tokony ametra-pialana amin'ny be ny tanàna Antananarivo zao dia zao efa tapitra zany 72 heures dia zay ny atony atongavana eto hoe vonona zay nanotrona. Eo zay solotenan'ny taxi, eo ny solotenan'ny tsena, eo ny takosenan'ny taxi moto zay mbola hiteny eo koa, eo ny solotenam-bahoaka koa zay mbola hiteny eo fa zay zany dia mangataka ny fialan'ny be ny tanàna Antananarivo. Manana ny fangana be ny tanàna Antananarivo dia normalement zany lalàna tokony solo PDS aloha tokony misy. Zay manana sosokevitra hoe aloha solo PDS izy. Fa ny olona moa zany dia aleo fotsiny angatanay kosa aloha le PDS hoe olona mba tena nitolona ary olona vavao madio mahalala ny aty vilanin'ny commune dia nga mahafantatra ny vahoaka izy zany tokony mety ho ity amin'izay fa tsy le olona tsy nitolona fa ny angatahanay satria zay ny hoe aleo mba le olona nitolona ary olona madio ary masamy teny sy mahasamanitsy ny zavatra tsy mety fa i zavatra ao amin'ny commune io dia be dia be ny zavatra tena magoa anatiny io zay mampatonga an'ireo sasan'ireo mbola miaro ny toerana io ka zay zany dia mbola manahindra farany hoe mila miala be ny tanàna Antananarivo aloha satria zay ny matometisan'ny vahoaka teto hoe miala Ian Rajoelina sy ny firongony dia ao anatin'izany izy satria anisany tsy lany ara-dalàna izy toa.